Mbola hijanona ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay ihany isika tafakatra 700 isa amin'izao fotoana izao ireo kandidana natitra ny antota taratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna eny anivon'ny distrika Navaradrano eny tamin'ity androandroany ity dia iray tamin'ireo nanatitra izany ny pasteur Lazasoa izay indrotsaka ao anatin'ny commune Ambodrabiby. Candidat isa mpifaninana fifidianana ben'ny tanàna tanterahana eto amin'ny firenena eo anivon'ny commune Ambodrabiby ny mpitandrina Lazasoa mirotsaka amin'ny anarana manokana izy androany no nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana teto amin'ny Oveka Analamanga ny tenany nandrosona azy tamin'izany moa ny vady aman-janany nateo azy ny fahasaranana nolalovana teo amin'ny fanomanana ny antota taratasy dia nanambara ity candidat ity fa efa nivonina Trinela hiatrika ny fifidianana. Ny tena nanosika ny amin'ny hoe andraikindraikitra amin'izany asana ben'ny tanàna izany izay mariako meloha fa ny hoe ny andraikitra maben'ny tanàna dia asa fanompoana fa tsy toerany manam-pahefana anombo vahoaka no tokony ataony izany ben'ny tanàna izany mahatsapa fa maro ireo tompony andraikitra isana mbanatongany eto amintsika ary rahabarako amin'izany ny ben'ny tanàna tsy ampy finiavana tsy ampy fandavatena ny amin'ny zavatra atao izany no tsy mampisy fampandrosoana eo amin'ny tanàna anankiray za manokana dia resy lahatra fa ny tanàna rehetra izay ahitana olombelona mponina dia afaka mandroso daholo satria ny olona no tena harena ny zavatra rehetra akoatr'izay dia eo ambany fifehezan'ny olombelona ary ny olombelona no tokony mitrandraka sy mitantana izany. Tsy mametraka olana hoy izy ny toerana mampitandrina azy sy ny fandraisana andraikitra amin'ny firenena raha nanontaniana mahakasika izy ao firotsahako fidian'izao. Ny olona dia manafangarony amin'ny hoe ahoana ny hoe pastera fiangonana sy ny politika izany dia tena fijery diso tokoa mafijery diso azy dia izao ny andraikitry ny olona ben'ny tanàna dia apetraky ny mpanao politika ho asa fangoronan-karena sy asa fivelomana fa izay nambarako ny asa maben'ny tanàna izany ho anay dia tena asa fanompoana vahoaka ary raha misy atao hoe mpanompo vahoaka dia ny pastera na ny mpitondra fiangonana dia tena manompo vahoaka ary ny filazantsara izay orenanay amin'ny Jesosy Kristy ny rehetra dia malala fa izany Jesosy Kristy izany dia ny karakara ny maha-olona manontolo ny ara-tsaina ara-batana ary ny ara-panahy tsy ny ara-panahy fotsiny ihany izany sany fiangonana fa ny lafiny momba ny olombelona ihany koa nisy olona raty ny sotranin'i Jesosy nisy olona naona dia nomeny ihany noho izany izahay izay kristianina manohy ny asa efa natombo Kristy everinay fa sehatra afahana manatanteraka izany ary mivelatra bebe kokoa ny asa maben'ny tanàna afahana mikarakara ny mponina sy ny olombelona manontolo tsy ny ara-panahy ihany fa momba ny fiainana andavanandro ihany koa. Na ho isy ny fiamorana fifidianana na tsisy nanambara ity candidat ity fa efa nivonina ny fiatriana fifidianana izy tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana na fanemorana ny datim-pifidianana ireo mpanapa-kevitra amin'izany hoy izy.